Naotsika ian'ny tenin'Andriamanitra avy hatrany toizantsika indray le hira rehefa aorindrinao fa avy hatrantsika dia andray teny. On va prendre la parole de Dieu maintenant. Jesosy misaotra fa afaka misakafo ny teninao zay androany. Sarobidy tokoa zany teny zany. Dia asokafo indray ny mason'ny fonay mba hitanay anao. Ka sy io indray ny fosiny fanahinay tompo. Tazomy ny fanrenesana rehetra Jesosy. Mba handrenesana anao. Tompo, ianao ny feny zao fotoana zao. Ianao ny feny zavatra rehetra. Ianao no ampangina ny feo rehetra tsy avy aminao. C'est toi qui fais taire tous les fruits qui ne viennent pas de toi, Seigneur. Ary dia andeha malalaka tsisy sakatsakana ny teninao Jesosy. Que ta parole puisse couler librement, Atanteraka Seigneur, zay sitraponao. pour accomplir ta volonté dans chacun de nous. Atanteraka zay tianao Jesosy. Pour accomplir ta volonté, Seigneur. Amin'ny hery sy ny fahefana. Par la force, par ta force et ta puissance. Jésus. Saotra Jesosy io. Merci Jésus. Amen. 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 Dia mamerina ny fiarabanantsika rehetrarehetra. Tonga eto andray androany. Bonjour à tous. Bienvenue. Ho an'i Jesosy ny atongavantsika. C'est pour Jésus que nous sommes tous là, réunis. Ary fotoana malalaka ho an'ny rehetrarehetra ny fotoana eto. C'est un temps libre pour tout le monde ici. Tsisy engagement rehefa hoe eto dia tsisy hoe karatra ny mpikampana na misoratra anarana. Il n'y a pas d'engagement quand vous venez ici où il faut s'inscrire sur une liste. Fa misokatra ho an'ny rehetra ny fitoriana. Mais l'évangélisation est ouverte pour tous. Ary rehefa mankety tenin'Andriamanitra ianao dia afaka tonga hatrany andraisanao ny famelona. Ici tu peux être rafraîchi. Amen. Ary teny aminao ndray Jesosy androany. Que Jésus te parle encore aujourd'hui. Andray tenin'Andriamanitra avy hatrany ary tsika. On peut entendre la parole de Dieu. Ao amin'ny Matthieu. Matthieu toko fahavalo. Matthieu chapitre 8. Andiny fahadimy. Verset 5. Matthieu toko fahavalo. Andiny ny fahadimy. Matthieu 8, 5. Ary no tonga tao Kapernaumy Jesosy dia nisy kapiteny anankiray nankao aminy ka nitaraina taminy. Nanao hoe, tompoko, ny ankizilahiko mandry ao an-trano, marary ny paralysisa ka mijaly loatra. Dia hoy Jesosy taminy, ho avy aho asika anazy. Fa namaly ilay kapiteny ka nanao hoe, tompoko, tsy miendrika hidiranao ao ambanin'ny tafotranoko aho, fa mitenena ihany dia ho sitrana ny ankizilahiko. Fa izao koa mba lehilahy manan-dehibe ihany ka manana miaramila izay feheziko. Ary raha hoy izao amin'ny anankiray, mandeha any dia mandeha izy. Ary amin'ny anankiray koa, avy dia avy izy. Ary amin'ny andevolaiko, ataovy izao dia manao izy. Ary noho nandray izany Jesosy dia gaga ka niteny tamin'izay nanaraka azy hoe, lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy mbola nahita finoana lehibe toy izany aho na dia tamin'ny Israely azy. Ary lazaiko aminareo fa maro ny avy any antsinanana sy ny any andrefana no tonga ka hipetraka hiara-mihinana amin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba
any amin'ny fanjakany lanitra fa ny zanaky ny fanjakany dia amina ny ivelany any amin'ny maizina any ivelany any no misy ny fitomanina sy ny fikotroanify. Ary Jesosy niteny tamin'ilay kapiteny hoe mandeha any tonga avy aminao arak'izay inonao dia sitrana tamin'ny zany ora izany ilay ankizy lahy. Amen. Jusqu'au verset 13. Zay ny teny omeny Jesosy azy ianao androany. C'est ce que Jésus nous donne à toi et à moi aujourd'hui. Jesosy ilay teny. C'est Jésus la parole. Jesosy ilay teny. Ary le teny dia misy hery. Et dans la parole, il y a Le une teny puissance, misy fahefana. il y a une autorité. Amen. Amen. Mahafinaritra be ilay tantara. Mahafinaritra be ilay tantara. L'histoire est très belle là. Miracle ataony Jesosy. Le miracle que Jésus a opéré Sy ny finoan'ilay kapiteny. et la foi du centenier. Mila an'izany teny izany tsika amin'izao vaninandro ianantsika izao. Nous avons besoin de cette parole en ce moment. Que nous vivons. 28 juillet 2019 tsika izao. Nous sommes le 28 juillet 2019. 28 juillet 2019. 28 juillet 2019. Teny iza ny tena rahanao. Tu suis quelle parole, toi? Teny inona ny tena inonao. Quelle parole tu crois? Inona ny tena iankinanao sy iateranao. Tu prends appui sur quelle parole? Fa be da be ny teny. Il y a beaucoup de paroles en ce moment. Maro dia maro ny miteny. Il y a beaucoup de personnes peuvent parler. Fa ao anatin'izay maro dia maro sy be da be zay misy anankiray miavanao eninao ve ny feo. Mais dans toute cette multitude, il y en a une qui est exceptionnelle. Et est-ce que tu l'entends? Eninao ve ny teny ambarana. Est-ce que tu entends sa parole? Fa zany tsy tenin'olombelona. C'est pas une parole humaine. Izany tsy fanantenana pokaty. C'est pas une espérance vaine. Zany tsy teny tsara lahatra sy kobaka mava fotsiny ety ivelany ao anatin'ny fiatsaramelantsika. Ce ne sont pas des paroles hypocrites, belles à l'extérieur. Fa izany tena teny zay lazainy dia tanteraka. Mais c'est la parole, tout ce qu'il dit est réalisé. Ary zay lazainy no marina. Et ce qu'il dit est la vérité. Hoy izy ao amin'ny jaonina. Ny teny zay lazaiko aminareo dia fanahy sy fiainana. Comme ce qui est écrit dans Jean, la parole que je vous dis est vérité et vie. Matimaty ve ianao ana? Est-ce que tu es tiède aujourd'hui? Ao anaty toromaso sy mahafatesana mihitsy ve ianao androany? Est-ce que tu es dans un sommeil profond, mortel? Marary ve ianao tonga eto androany? Est-ce que tu es malade en venant ici aujourd'hui? Maratra ve ianao tonga eto androany? Ou blessé? Mety tsy maratra misy pansement vatanao a. Pas blessé physiquement, mais Fa maratra ao am-ponao ao. blessé dans l'âme Noho ny zavatra maro famaofao teo amin'ny fiainana. par toutes les circonstances de la vie, Noho ny teny zay nataon'olona. par des paroles que t'ont dit les autres, Noho ny zavatra zay renao tsy tokony ho renao. par des choses que tu as entendues, que tu ne devais pas entendre. Be da be ny maratra amin'ny teny. Beaucoup sont malades à cause de la parole. Be da be no maty noho ny teny zay natao taminy. Beaucoup sont tués par des paroles qu'on leur a proférées. Be da be ny tsy mitsahatra ny ranomasiny fa milatsaka foana mitomany noho ny teny zay nalefa tany aminy. Nombreux n'arrêtent pas de pleurer parce qu'on leur a dit des paroles blessantes. Be da be no voaozona sy voageza noho ny teny zay lazaina taminy. Beaucoup sont maudits à cause de la parole qu'on leur a dite. Be da be no mitondra ratra ny eo tsy sitrana ny eo miampy ny eo tsy sitrana ny eo miampy ratra. Beaucoup sont blessés alors Ary jamais. tena Andriamanitra ao Isaia hoe tsy misy tsy marary fa feno aretina avokoa. Et dans Isaïe, Dieu a dit que tout le monde est malade. Marary hatrany dakoto.
marary hatrany am-paladia de la tête jusqu'aux pieds, jusqu'à la plante des pieds. feno ratsany olombelona. L'homme est rempli de blessures. Anisan'izany ve ianao tonga eto? Est-ce que tu en fais partie, toi qui es là aujourd'hui? Mety efa mpivavaka ianao. Peut-être que tu pries. Mety efa nanolotra tenao an Jesosy ianao. Peut-être que tu as déjà donné ta vie à Mety Jésus. hoe tena efa converti mihitsy ianao. Peut-être que tu es converti. Ary manao asan'Andriamanitra ianao. Peut-être que tu fais des œuvres de Dieu, Fa mbola maratra. mais tu restes quand même blessé. Mbola misy fery anaty. Et tu as quand même des blessures dans l'âme. Mbola misy ratra tsy sitrana. Tu as quand même des blessures qui ne sont jamais guéries. Ary rehefa amin'izay verinao fitadidiana Et quand les souvenirs surgissent, izay amin'ny maha-olombelona n'Andriamanitra dia tsy afaka izany ny fahatsiarovana. et tant qu'on est encore vivant, nous avons toujours le souvenir. Na tamin'ny ianao mbola eny taona ary io, Même quand tu avais 6 ans, tsy fantatra anao zao enina amby roapolo taona, efapolo taona, telo amby efapolo taona, mbola tadidinao zany androany. je ne sais pas quel âge tu as maintenant, 26 ans, 40 ans, 46 ans, mais tu te souviens encore de ce qui s'est passé. Satria misy hery le teny, Parce qu'il y a de la puissance dans la parole. misy fahefana le teny, Parce qu'il y a de l'autorité dans la dia parole. niraikitra tao aminao le teny. Et ça s'est fixé en toi. Dia natonganao olona mbola kataotahotra amin'izao fotoana. Et ça te rend peureux. Mahatonga anao olona ohatra mbola kanosa tsy misy fampikirina amin'izao fotoana. Ça te rend incertain. Mahatonga anao tsy saha mihitsy fa misy fioaorana foana amin'ny fiainana. Ça te rend toujours timide et tu n'as aucune audace dans la vie. Satria voaratra tany am-bola kely. Parce que tu as été blessé depuis ton enfance. Ny fanadinoana dia sarotra. Ary ny fahatsiarovana maha-olombelona dia eo foana. L'oubli est Zao difficile et on s'en souvient toujours en tant qu'être zao humain. possible no ao le fahatsiarovana fa ny fiantraikany tsy eo intsony. Mais il est possible Amen na sa tsy amen. que tu t'en souviens, mais que ça n'a aucun effet sur toi. Tady fomba maro no olona anesorana an'izany. Fa androany tena misy teny hafa omenanao hanasitrana ny fiainanao. Mais aujourd'hui, il y a une parole qui peut vraiment te guérir, Ampitsahatra ny alaherinao, qui peut vraiment faire cesser, ampitsahatra ny tomanao, hanasitrana ny aretinao, qui peut guérir tes maladies, anala ny fiafonafonana ao anatinao, qui peut enlever tout anala ny tahotra sy ny tsy fiasahina ao anatinao. Halleluja! qui peut enlever la peur qui est en toi et le manque d'audace. Jesosy Kristy zay. C'est Jésus-Christ. Jesosy Kristy zay. C'est Jésus-Christ dans Zay toute sa vie. tsy elantsika amin'ny teny tsy misy kilena. C'est pour ça que nous nous éloignons jamais de la parole. Zay tsy elantsika amin'ny fahatsorany filazantsara dia Jesosy fotsiny C'est pour ça que nous nous éloignons jamais de la simplicité de Christ. ilay teny tonga nofoka La nonatansika. parole qui est devenue chair Jésus-Christ. parmi nous, Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Manahoana ny toetra raha misy amin'ny fiainanao amin'izao fotoana? Qu'est-ce qui se passe maintenant dans ta vie? Manahoana ny toe-panahanao amin'izao fotoana? Comment tu es en ce moment? Manahoana ny toe-ponao amin'izao fotoana? Comment tu te comportes en ce moment? Manahoana ny fahasalaman'ny fanahanao amin'izao fotoana? Est-ce que tu n'es pas malade spirituellement? Manahoana ny toe-ponao sy ny fahasalaman'ny vatanao koa amin'izao fotoana? Comment sont ta condition physique en ce moment? Fa io tsy hisy hevitra io fa rehefa mandeha io teny io ka misy foana ao anatinao, tonga dia manasitrana io amin'ny alalan'i Jesosy. Mais quand Amen. la parole est libérée, il n'y a pas de solution, tu es guéri. Tonga dia manafaka io. Ça te libère, Tonga dia manakana io. Halleluja. ça te restaure tout de suite à l'heure même. Satria teny izay lazaiko taminareo sy dia efa nasy fiainana. Parce que Jésus Alléluia. a dit que la parole que je vous ai dite est vie et esprit. Lay maître no teny. C'est le maître qui le dit. Lay mpanjaka no teny. C'est le roi des rois Lay qui le dit. tompo no teny. Le Seigneur des seigneurs qui le dit. Hafa no izay rehetrarehetra amin'ny teny io. Halleluja. Ce n'est pas pareil. Hafa no izay feo rehetrarehetra renao Ce io. n'est pas pareil par Fa io rehefa miteny dia manaiky daholo ny rehetrarehetra. Mais quand Alléluia. Jésus parle, tout le monde acquiesce. Ny olantsika dia izao Notre problème, ny tsy finoana. c'est le manque de foi, Ny l'incrédulité. olantsika dia izao be saina loatritsika. Notre problème, c'est que nous pensons trop. Ny olantsika dia izao
mahay loatsika. Notre problème, c'est que Ny olontsika dia manam-pahaizana loatsika. nous sommes trop diplômés Dia voagezany iny ianao. et nous en Voafatotra iny ianao. sommes. Fa rehefa miditra ao amin'i Jesosy, finoana ny asa. Mais quand nous sommes en Jésus, Rehefa miditra ao amin'i Jesosy, finoana ny asa. c'est la foi qui Ary ny est importante finoana en ny Jésus. fanehoana ny zavatra tsy mbola hita. Et la foi, c'est Fiainana ny zavatra des antenaina. choses qu'on ne voit pas. Alléluia. Jesosy Kristy. Jésus-Christ, Eto Jesosy manasitrany Jesosy, manavao Jesosy, mananga Jesosy, manarina il Jesosy. restaure, Alléluia. il rafraîchit, Satria io teny io dia teny velona sy maheno. parce que sa parole est vivante et efficace. Mampisakafo an'io isanandro ianao. Est-ce que tu en manges Amin'izao tontolo fiainantsika isanandro zao, filisan-jato ny teny voarainao, ny teny avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Par ce temps où tout est mouvementé, combien de pourcentage, si on doit calculer ainsi, combien de paroles fructifient en toi? Fa hoy voasoratra velona sy maheno ny tenin'Andriamanitra e. Mais il est écrit Amen. que la parole de Dieu est vivante et efficace. Velona sy maheno ny tenin'Andriamanitra. Vivante et efficace. Amen. Zareo ho anao zay mila fiainana, ho anao zay maty, ho anao zay marary, ho anao zay malemilemy, Qui est mort, ho anao zay reraka, ho anao zay lotraka, ho anao zay malatsy. pour toi qui es blessé, Ray ny fanafody, ray ny un fanafody. seul médicament Fa tonga dia mety amin'ny aretina est rehetrarehetra. efficace pour la Alléluia. maladie. Ray ny fanafody fa mety amin'ny aretina rehetrarehetra. Alléluia. Un seul médicament est Jesosy efficace ilay pour teny. la maladie. C'est Jesosy ilay teny. la parole Miditra ao aminao qui rentre dia en mamova toi ny zavatra rehetrarehetra. et qui change toutes choses. Niditra tao Kapernaum Jesosy. Jésus est entré dans Tonga Capernaum. tao Kapernaum Jesosy, tonga ilay kapiteny talao. Le centenier est arrivé pour implorer Jésus. Supplication. Supplication. Ny hoe supplication vao nianarantsika voatsiny zay hoe tena lavo lefona. Tena hoe mitolo-batana, tsisy azo atao, tsisy ninona haiko fa mitolo-batana vonjeo aho. Le centenier s'est approché de Jésus en supplication. Tahaka an'ilay hoe filippiana toko fahaefatra hoe aoka ny fivavahana sy ny fifonana. Comme dans Supplication. Philippiens, chapitre 4, où on Noetina parle de rehefa mamara ny supplication. fangatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetrarehetra. Tonga ty kapiteny. Le centenier est arrivé. Kapiteny zany kapiteny. C'est un centenier avec son grade, Misy fahefana zany. avec son autorité. Manana hery zany. Il a sa force. Malala ny fibaikoana zany. Il connaît l'autorité, Fa misy ny la kapiteny ny kapiteny. supériorité. Halleluja. Misy ny kapiteny. Halleluja. Il y a le capitaine. Jesosy Kristy ny anarany. C'est Jésus-Christ. Jesosy Kristy ny anarany. Dia Jesosy Kristy. Halleluja. Misy kapiteny. Misy ny mpanjaka. Misy ny tompo. Izay Jesosy zay. C'est qui? C'est Jésus. Jesosy zay ato anatiko zay. Il est en moi. Ary io mampaela isanandro isanandro. C'est lui qui me Io manositra fortifie. isanandro isanandro. C'est lui qui me Io mameteny mampaela, mampitaka, mampijoro, manasitrana. donne la parole journalière, Mitaiza, mitarika, manamasina. qui me guide, qui me sanctifie. Ary efa zara ho antsika tsirairay avy ihany koa. Et c'est lui, c'est à travers lui que je peux vous partager la parole. Alléluia. Tsisy hevitra ozy le kapiteny efa faty ty fanao ao any Jesosy. Le centenier s'est dit, il n'y a rien à faire, il faut que je m'approche de Jésus parce que mon serviteur va mourir. Ny atao hoe Kapernaum dikany hoe Kapernaum dia korotana. Le sens de Capernaum, c'est désordre. Ny atao hoe Kapernaum dia tsisy mandeha amin'izay laoniny. Rien ne va, Bazara ozy ny bazara. c'est le bazar. Dia korotana Kapernaum. Sao dia bazara koa fiainanao amin'izao fotoana. Est-ce que ta vie aussi le bazar? Sao dia mikorotana koa fiainanao amin'izao fotoana. Est-ce que ta vie est aussi sens de Sao dia tsisy mandeha amin'izay laoniny koa fiainanao amin'izao fotoana. Rien ne va. Ao Kapernaum ianao zany zay. Est-ce que tu es dans Capernaum? Kapernaum fiainanao. Est-ce que ta vie est dans Capernaum? Fa misy le kapiteny ay mandamany ao amin'ny Kapernaum. Mais il y a Alléluia. le capitaine qui peut donner Fa io l'ordre. arakaraka ny tsirairay amin'izay io raha ino izy na tsino. Mais là Fa maintenant, zay c'est le misy, choix de zay chacun. mino, zay mino dia ho tanterana aminy zay raha zay ten'Andriamanitra. Et seuls ceux qui Alléluia. la parole de Dieu se réalisera dans sa vie. Tonga le kapiteny Le centenier s'approche satria ho faty le zaza.
ho faty le mpanoa. Parce que le serviteur allait mourir. Natsony Jesosy. Il a appelé Jésus. Natsony Jesosy. Iza ny antsonao rehefa misy olona. Qui appelles-tu quand tu es dans la difficulté? Iza ny antsonao rehefa misy olona. Qui appelles-tu? Aiza ny tototonao rehefa misy olona. Manahoana ny valan'izay. Vers qui tu vas quand tu as des difficultés? Fa zao ny voasoratra antsoa ia dia ho valiko ianao. Mais il est écrit, invoque-moi. Ary ampisehoako zava-dehibe sarim-patarina izay tsy fantatrao. Et je te montrerai Jérémie 33:3. des grandes choses que tu ne connais pas encore. Salamo 55 antsoa ia dia ho valiko ianao. Aza mandeha lavitra e. Ne va pas si loin. Koa izy ary zay ny ampianarana antsika isanandro isaky ny alahady. Prends ici Tsy ekinanao amin'ny olombelona. pour que tu ne te confies pas Tsy ekinanao amin'ny paster. pour que tu ne te confies pas dans le pasteur, Tsy ekinanao amin'ny lehilahin'Andriamanitra. dans un homme de Dieu, Tsy ekinanao amin'ny nofo. dans la chair, Tsy nena tsy nitazaka. dans ta Tsy force, ekinanao amin'izay moarina. dans ce qui est vain et pur. Satria voasoratra hoe voaozina izay olona matoky olona. Parce que c'est écrit que maudit celui qui se confie dans la chair. Voaozina izay olona manao nofo misangana. Maudit celui qui fait confiance en sa Fa chair. hotahina izay olona matoky an'i Jehovah. Mais bénis celui qui Ho ambinina izay olona fait matoky an'i confiance en Jehovah. Jésus, en Dieu. Iza no antononao. Iza ny tototonao. De qui t'approches-tu Iza no quand tu es andehanao. dans les difficultés? Fa androany a manao votra le kapite Jesosy Aujourd'hui, antonony. fais comme le centenier. Jesosy ale. Jesosy ihany dalasena bavy a. Jésus seul. Marina filaina ny dalasena bavy fampitatana mifampitondra izay mavesatra araka tenin'Andriamanitra. C'est vrai qu'on a besoin des frères et sœurs. Ilaina ny tompon'Andriamanitra sy ny zoky ara-panahy sy ny manana fanomezam-pahasoavana sy ny ao anatin'ny ministère. C'est vrai qu'on a toujours besoin des 5 ministères. Fa alohan'izay rehetra rehetra izay Jesosy aloha. Mais avant tout cela, Jésus d'abord. Mandeha direct tany amin'ny Jesosy venao. Est-ce que tu t'approches directement de Jésus? Manatona ny Jesosy venao. Est-ce que tu vas le voir directement? Fa tsy mety raha izany anatona anao a hosolonao eo amin'ny Jesosy. Mais c'est pas bien si c'est moi qui m'approche de Jésus pour te remplacer. Tsy mety raha izy mpanompon'Andriamanitra hisolo ny toeranao eo amin'ny Jesosy, hivavaka ho anao, hitondra vavaka fiarovana, vavaka fanasitranana, vavaka fanambirana sy ny maro samihafa. Tsy mety zay. Ça va pas si c'est un homme de Dieu qui va faire les prières à ta place. Fa ianao direct ianao sy Jesosy. Mais toi, directement avec Jésus. Alléluia. Manatona an'i Jesosy. S'approcher de Jésus. Azo atonona amin'ny fotoana rehetra izy. On peut s'approcher de lui à tout moment. Zay miantso ny anaran'ny tompo no ho vojena. Zay rehetra miantso ny anaran'ny tompo ho vojena. Fantary fa io kapiteny io a tsy jiosy io. Sachez que ce centenier n'est pas un juif. Jesosy jiosy. Jésus est juif. Jesosy tao Israel. Jésus est en Israël. Io kapiteny io romanina. Ce centenier est un Romain. Fa io nakany amin'ny Jesosy io dia nanatona hoe Jesosy ny mpamotsy. Jesosy no afaka manasika. Mais il n'a pas hésité, il s'est approché de Jésus parce que Jésus, le Sauveur, Zay le zay tsika teo hoe tia ny olona rehetra ho vojeny Jesosy. Tia ny olona rehetra ho vojeny Jesosy. Jésus veut sauver tout le monde. Alléluia. Alléluia. Nalefa amin'izay nakany amin'ny Jesosy. Marary mafy fa andao ho any an-trano. Et le centenier l'invite à Jésus à venir chez lui. Teo Et nefa le serviteur. tonga ny sain'ilay kapiteny hoe tena tsy mihetsika ho any an-trano ko Jesosy. Et le centenier se dit que Jésus ne doit pas rentrer chez moi, je ne suis pas digne. Ny jiosy raha makany amin'ny tsy jiosy dia lasa maloto izy. Parce que si un juif va chez un non-juif, celui-ci devient impropre. Dia ozy le kapiteny hoe tsy tia mamboto an'i Jesosy a. Le centenier s'est dit que je ne veux pas salir Jésus. Tsy mety hidiranao koa le amako. Et il a dit à Jésus que tu n'es pas digne de Natsapa ny fahantona izy, natsapa ny korotana izy, natsapa ny tsy fahadiovana izy. Il était conscient de Fa ce tsy qu'il nanaka était, anazy nanatona an'i Jesosy. mais ça ne l'a pas empêché de s'approcher de Jésus. Izy ary manadio anao eo. Et qui va te laver. Mieritreritra ve ianao hoe fa madio fo anatona an'i Jesosy? Kiza no anadio anao. Tu penses que tu vas t'approcher de Jésus seulement comme tu te sentiras. Mieritreritra ve ianao rehefa tsaratsara fo anatona an'i Jesosy?
Penses-tu que tu vas t'approcher de Jésus seulement quand tu vas te sentir bien? Mais qui va te guérir alors? Penses-tu t'approcher de Jésus seulement quand mais qui pourra te guérir de tout cela? Qui? Personne. Toi qui es dans ta maladie, c'est pour ça que je dis celui qui vient je ne le rejetterai pas. Alléluia. Il a dit le centenier s'est dit, mais c'est possible si tu donnes des ordres. Moi, je donne des ordres à mes serviteurs. Il prend ceci, il dit à mon serviteur quelque chose, il exécute. Moi, j'ai de l'autorité. Et bien plus encore, ce Jésus. Et le centenier a dit, parle seulement Jésus. Dis-le seulement Jésus, et il sera guéri. Dis seulement un mot. Dis seulement une parole. Alléluia. Il est comme ça notre Jésus. Et vous étiez dans le matin, Jésus fut étonné. Jésus fut étonné de la foi du centenier. Tu n'es pas étonné que Jésus soit étonné? Jésus fut dans l'étonnement à cause de la foi du centenier. Et il a dit que je n'ai pas trouvé une telle foi dans Israël. Et c'est une autre personne qui a cette foi-là, mais pas les gens d'Israël. Et Jésus en fut étonné. Et Jésus a même déclaré donc au verset 11 que ceux qui viendront de l'Orient et de l'Occident seront en table avec Abraham, Isaac et Jacob. Donc c'est pour dire que mais c'est ce Romain qui est sauvé. Nombreux sont les chrétiens maintenant qui sont disqualifiés. Nombreux les chrétiens qui pensent qu'ils sont bien dans le royaume alors qu'ils ont déjà été jetés par leur incrédulité. Où est-ce que tu en es, toi? Parce que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et celui qui s'approche de Dieu, et qu'il est le rémunérateur de ce Dieu. Est-ce que tu le crois? Alléluia. En ce moment, c'est l'époque où il faut avoir la foi. Et c'est écrit, Jésus fut dans l'étonnement par sa grande foi, la grande foi du centenier. Ce centenier que Jésus n'a jamais rencontré, alors qu'il a la foi, alors que les autres qui le suivent, qui voient ses miracles et qui restent quand même dans l'incrédulité et qui sont seulement contents des miracles que Jésus opère. Alléluia. Et Jésus lui a dit, va. Jésus n'a pas eu besoin
Jésus lui a dit, va et qu'il te soit fait selon ta foi. Il y a des fois où Jésus nous fait vraiment choisir, qu'est-ce que tu veux? Il y a des fois où, quand Jésus... Il y a la femme qui était malade pendant 2 ans. Elle a insisté. Elle a insisté pour toucher son vêtement. C'était ça, sa foi. Mais ce n'est pas écrit dans la Bible que ceux qui touchent son vêtement, que ceux qui touchent son vêtement. Mais c'était la foi dans Et Jésus s'est rendu compte qu'une force s'est retirée. Et la femme avait peur. Mais Jésus lui a dit, c'est ta foi qui t'a sauvé. Va et tu es guéri. C'est la même chose pour le capitaine qui lui a dit de venir avec lui. Mais sur le chemin, le capitaine voulait qu'il aille dans sa maison. Et sur le chemin, on lui a dit, ce n'est plus la peine parce que ta fille est morte. Et Jésus a dit, n'aie pas peur, tu crois en quelle parole? Tu crois en quelle parole? Parce qu'il y avait une parole, ne dérange pas le maître. Parce que et maintenant, vraiment, la fille était vraiment morte. Mais il y a une autre parole, ne crois pas. Ne crois pas seulement. Allons. Et Jésus a ressuscité la fille. La foi. Est-ce que tu comprends le miracle? Il y a la femme qui a touché le vêtement. Et Jésus a dit qu'il soit fait selon ce que tu veux. Dans ma maison et et Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. C'est la peine que tu ailles chez moi, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Selon sa foi. C'est comme si Jésus attendait quelque chose de toi, que tu crois vraiment en lui. Et si je devais choisir entre ces trois, tu devais choisir entre ces trois, lequel tu prendrais? Et moi je n'hésiterai pas. Pour toi c'est quoi? Alléluia. Moi je ne vais pas chercher. Ou chercher encore où est-ce qu'il est maintenant. Est-ce qu'il est pris dans les bouchons? Moi, pour moi c'est la la vitesse de la voix, c'est 340 mètres par seconde. On va jeûner, on va prier Jésus. On va venir, on va prier. Dis seulement un mot Jésus. Des fois, c'est nous qui faisons beaucoup de calculs. Si
3 fois, ben ça va être fait. Ndray mandeha isan-kerinandro, telo herinandro zany vao afaka. Alors raha tena nifadianina telo volana mihitsy e. Alors on va jeûner 3 mois. Dia afaka telo volana zany ianao vao ana tena fiovana. Donc tu espères un changement seulement après 3 mois. Fa ny ahy tonga dia mihazakazaka amin'ny Jesosy, tonga dia zao Jesosy dia mitenena. Mais pour moi c'est Jésus. Alléluia! Mitenena fotsiny aho Jesosy. Dis seulement un mot Jésus. Dia eo ny mila migekakila be ianao hoe. Dia ianao mieritreritra zany hoe eo possible dia sasa koa ravoravo ianao hoe misy fanambarana Jesosy amin'io e. Parce que tu fais plein de calculs. Tena misy fanefeny amin'io fa dia miandry ianao aloha e. Peut-être que Jésus veut que tu... Fa ho an'izay marana tena mokona finoana. Mais pour tous ceux qui ont la mentalité de la foi, tsy mokondro fa mokona finoana. Tonga dia eo eo tenena ihany Jesosy e. Jesosy veut dis à tenena Jésus, dis seulement un mot Jésus. alao aloha miandry kely. Fa tonga dia hoy Jesosy hoe gaga mihitsy Jesosy tonga avy aminao Et Jésus va être aussi dans l'étonnement. dia hoy voasoratra teo eo. C'est écrit et à l'heure même, Tamin'ny ora iny dia manino. le serviteur de Dieu. Sisa izy marary ny paralysy izy ao izy sady miomoro ao plasy ao. Fa tena anankiray fotsiny tonga dia mangina. Mais seulement en une parole, à l'heure même, le serviteur fut guéri. Jesosy zany talasaina C'est zany. Jesosy zany. C'est Jésus qui le fait. Jesosy Kristy tsy miova mahatsika eo manak'izany. Jésus est le même. Ne change Mitenena pas. koa ianao zao hoe Jesosy mitenena fotsiny dia sitrana. Dis maintenant, comme ce centenier, à Jésus, dis seulement Jesosy Jésus mitenena fotsiny dia afaka ny alahelo. Tenena fotsiny dia mitsahatra ny ranomasoko. Dis seulement Tenena fotsiny Jésus dia mais afaka ny rano afoko. s'arrêter. Tenena fotsiny dia mahery aho aminao. Et je serai forte en toi, vigoureuse. Fa tsisy afa-tsy teny io balsama manasitrana ny fierinao hoe halleloja. Mais il n'y a que la parole de Dieu qui Io peut balsama te manasitrana ny fery. Teny ahoana ty manahoana ty izy fa ny rivotra sy ny ranomasina ary baiko no manaiky azy. Oui, parce que même le vent et la mer acceptent la parole Lazarus de Dieu. teneny hoe ry Lazarus mivoaka. Il dit à Lazare de sortir du Mivoaka, tombeau. mamay. Sorti. Dia teny ve izy hoe ry aretin'andoha tsara. Et s'il dit mot de tête, arrête-toi, Inona zay aretin'andoha? c'est rien le mot de tête Mihoatra amin'izay mihoatra ny amin'izay Lazarus tao masana. par rapport à la mort de Lazare. Tsy lehibe no tendrombohatra ny olana kely izay misy aminao izy. Tsy lehibe no tendrombohatra ny olana kely Les izay soucis ne sont pas plus grands qu'une tsy montagne. lehibe. Ahoana toy? Tsy lehibe no ny ranomasina. Tsy lehibe no tendrombohatra, tsy lehibe no ranomasina. C'est pas plus grand qu'une montagne ni la mer, les soucis que tu traverses. Ka aiza ny fonao? Et où est ta foi? Aiza ny fonao? Fantaka le kapiteny mitenena ihany dia ho sitrana. Tenena fotsiny dia ho sitrana. Mais où est ta foi? Manompo ny masoko amin'ny C'est comme le tendrombohatra. centenier qui dit Manompo ny seulement masoko amin'ny tendrombohatra. Avy aiza ny famonjena? Tendrombohatra dia milaza olatra, milaza ady, milaza fitsapana, milaza amin'ny zavatra mavesatra. Dia manompo ny masonao amin'ny tendrombohatra ianao dia ho zay ilay pastera. Bisopy eo. quand je jette mon regard sur les montagnes, mes montagnes, ça peut être mes problèmes. Grand apôtre. Où est-ce que je peux aller? Ry groupe de prière au Facebook. Les groupes de prière à Facebook. Misy groupe de prière au Facebook dia misy mikarakara famanina an'ilay any Arabie Saoudita, any Il y a beaucoup de choses organisées dans en le Liban, en Koweït. prière au Liban, à Dia manao Koweït. fampianarana avy any France dia mampianatra any ao Liban, mampianatra avy ao Koweït, mampianatra any ao Arabie Saoudita. Dia miteny atkano rakitra isan'andro dia atokanareo fa rehefa tonga zay dia iny ho Ils anay. disent qu'il faut mettre de côté des offrandes. Dia tonga zay dia amianatra dia anao batisa dia manao fitaovavahantsika. Manao fitaovavahantsika isan'ny herinandro à distance zay any France dia ianareo any Arabie Saoudita, ianareo any Koweït, ianareo any Liban dia manao fitaovavahana à distance dia mitady rakitra à distance. Prière à distance avec des offrandes à Dia mitady distance. tazo rakitra dia mipirina tsara ao. Et il faut bien garder les offrandes. Et on Fa va ho anay any France iny dia efa minidina zay. Dia omany dimy anareo isan'andro ianareo Arabie Saoudita, ianareo Koweït, ianareo Liban, manle manompon'Andriamanitra any Paris.
préparez vos dîmes, vous tous. Fa raha tsy zay ianao tsy sitrana ary raha tsy zay nareo tsy ho afaka. Sinon, vous ne serez pas libérés ni guéris. Fa fampianaran-diso zany ao amin'ny resaka miomana zany. Mais c'est des faux enseignements qui se passent sur le site. Fa tsisy musulman. zavatra afaka raha tsisy dimy. On ne peut pas être libéré sans dîme, c'est ce qu'ils disent. Jesosy ve teo amin'io kapiteny io teny hoe efa nandofa folo karena ve ianao? Est-ce que Jésus a dit à ce centenier s'il a déjà payé sa dîme ou pas? Jesosy ve niteny tamin'io kapiteny io hoe aiza aloha valopy ny adidinao? Est-ce qu'il lui a dit oui, d'abord ton enveloppe, ton offrande? Niteny izy sa tsy niteny? Est-ce qu'il a dit ou pas? Nangataka izy sa tsy nangataka? Est-ce qu'il a demandé? Nitady Jesosy sa tsy nitady? Est-ce qu'il a demandé Jésus? Tsisy resaka, tsisy mihitsy. Non, ça. Ianao ve on tonga n'avait ny pas vaovao question de isan-kalady? ça. Ianao ve mba matoa vola isaky ny mba mahazo azy vola? Hozy le rahalahy zay nanatona tamin'ny herin'ny androany rehefa vita le toroteny. Il y a un frère qui s'est approché de moi la semaine dernière quand on a fini. Satria tamin'ny herin'ny androany nisy an'le hoe manao fitoriana manao séminaire dia hoe tetika adin'ireo milliardaire azona vola ho ampianarina anao. Ampianarinao Parce que am-piangonana la semaine tetika adin'ny milliardaire azona on vola. avait parlé de ce que faisaient les milliardaires. Dia hoe Jesosy ve nampianatra an'izany? Est-ce que Jésus enseigne cela? I Paul ve nampianatra an'izany? Est-ce que Paul a enseigné Jakoba ve cela? nampianatra an'izany? Petera ve nampianatra an'izany? Tsisy nampianatra an'izany reo. Personne n'a enseigné cela. Jesosy raha niteny tamin'ilay mpanan-karena satria nanan-karena be loatra izy izy. Jésus a même dit à celui le riche, Mbola diso zavatra anankiray ianao. Satria nanan-karena iny il dia lui hoe a dit il tsy ne manque nangalatra, qu'une seule chose. tsy nijangajanga, tsy namono olona, Parce qu'il n'a pas nanaja ray aman-dreny. tué, il a Efa tamin'ny mbola fahakeliny dia efa nataony reo. Nefa mbola nanatona Il a Jesosy any izy suivi toute la ahoana ny loi. azoko famonjena. Mais il a posé quand même la question à Dia hoy Jésus, Jesosy mbola comment je diso fais pour zavatra ray être aloha sauvé? ianao amin'ny dio ny Et fahalalanao Jésus lui a rehetrarehetra. dit, il te manque une seule Omeo chose. malahelo dia hananarakitra any an-danitra ianao dia ianao manaraha. Donne-les aux pauvres et tu auras une offrande au ciel et Dia zao suis-moi. zavatra nisy tamin'ilay mpanan-karena dia nalahelo indrindra izy hozy izy. Il a fait le riche, il est parti. Satria Il izy était nanan-karena malheureux be. parce qu'il avait beaucoup de Ary hoy teny amin'ny richesses. frantsay hoe il était extrêmement riche. Tsy fony le arena. Il ne pouvait pas se passer de sa richesse. Dia ianao hitory teny amin'izao dia fananan-karena ho an'ny olona andresanao. Et toi maintenant, tu vas parler de la richesse. Tsy de mahay la manompo prospérité. an'Andriamanitra sy mamony ianareo. Vous ne pouvez pas servir maman. Fa na Andriamanitra na olona tomponareo. Tsy Ou vous tianay servez maman ou vous servez Dieu. tsy tianay hiankina amin'olombelona ianao. On ne veut pas que tu t'appuies sur des Tsy gens. tianay hiankina aminay ianao. Nous ne voulons pas que vous vous Tsy appuyez tianay sur hiankina nous. amin'izay raha lasa anabavy eo ianao. Nous ne voulons pas que vous appuyez sur les frères. et Fa sœurs ianao ici, direct amin'ny Jesosy. mais appuie-toi sur Dieu directement. Dia lasa hono le fotoana anankiray tany fitaovavana anankiray dia hoe anao resaka andray ny fahafolan-karentsika izao. Il y avait une. Ka izy le lan'Andriamanitra hitsodrano anareo. Alohan'ny hitsofina rano anareo nefa dia alefaso aloha le fahafolan-karena. Et avant de vous bénir, il a dit il faut d'abord donner Avy la avano dîme. izy izy le rangaha be andeha hitsoko rano. Izy amin'io kibo nefa mavesatra be. Ny ato nefa Il est venu celui qui devait bénir avec dia un alohan'ny gros hitsofana ventre. rano. Alefaso izy izy le Il a fahafolan-karena. dit avant de bénir, envoyez d'abord la dîme. Aza mba le ariary zato sy roanjato reny izy izy Il ne faut alefa. pas donner les Tsoro mihitsy les le petits izy. billets. Il Tsoro a dit mihitsy le izy. directement, Fa ataovy izay tsara indrindra any aminao ny alefa. mais Tahaka ny donnez nanomezany ce que i Abraham vous any avez de plus Isaka. précieux. Comme Isaac, comme Abraham a donné Isaac. Teo anaty Donnez fotoam-pivavahana votre anankiray a Isaac efa misy fanolorana dimy mahino roa. dans une seule un moment de prière. Les on olona donne teo deux ihany, fois la ah. dîme. Le olona teo ihany fa tsy hoe olona taraiky dia nakana dimy maray fa ao anaty fotoana anankiray zany alaina aloha fahafolan-karena vita ndray fotoana dia mbola alaina ndray fahafolan-karena. On demande deux fois la dîme Fanambakana olona. dans un seul moment. Dia hozy izy hoe ianareo le nitahiny reny anomeso zay fa noho ny fivavahana eo anareo keny nazonareo e. Vous qui gardez de l'argent, qui faites de l'épargne, donnez-nous-en parce que c'est Ianareo à cause de le nous tahiny que reny, vous ianareo pouvez le malany reny, ianareo le rehetra no le tsodrano nataonay sy le vavaka nataonay nazonareo. C'est parce qu'on vous bénit que vous pouvez épargner. Attention, Attention, attention. Diso zany a. c'est faux. Diso zany a. C'est complètement faux. Ny fitahiny Jehova mampalakarena. C'est la bénédiction de Andeha Dieu qui hianatra ny nous zanakay enrichit. tamin'ny volana septambra tamin'ny 2004 zany 18 2018 zany e ny année scolaire teo dia eo ampiandrasana kara scolaire eo zay a
eo zay miara-vavaka notsika izy ivavaka manty ane scolaire anareo ty ao anaty tomobile andeha hiasa On était dans la ametraka azy eo voiture, a j'allais io partir zay au mivavaka travail, zay c'est là qu'on mivavaka a tsika prié pour l'année scolaire, de mivavaka ho an'ny année scolaire tout simplement. vita zao ny année scolaire Ben voilà, l'année scolaire s'est tsy achevée. naratra ry zareo tsy narary zareo Mes enfants ne sont pas blessés, Roulez ils ne collage. sont pas malades, Ils y a on pas a pu panadina. payer les collages, izy nahay ils travaillent bien, nandofa folo-karena tay za je n'ai pas payé de dîme, Ha? nandofa anatitra ny mpaminany tay je za n'ai pas offert d'offrande à Six. de Dieu, rien. satria jesosy atao anatiko Parce que Jésus est inona no en moi. mahasamy hafa anao amiko Et pourquoi es-tu différent de moi? raha zanak'andriamanitra ianao Si tu es enfant de Dieu, raha ny jesosy ianao si tu appartiens à Jésus, inona no mahasamy hafa anao amiko pourquoi serais-tu différent de moi? eny an-dalana fotsiny dia entinabavaka ny année scolaire dia Dans la vita route, sur la route, tu pries pour l'année scolaire et puis zay c'est tout. fotoam-bavaka lehibe anomalana ny fidiram-pianatra ao amin'ny kianza Au amin'ny lieu de tafo faire une grande prière où on sera tonga béni, dia sy bika diminy eo milahatra eo anomezanao vola hitahinanao amin'ny année scolaire on prépare 5 grandes corbeilles pour Ah. mettre ton offrande, ah pour qu'on puisse te bénir. ohatra ny nangingina kely tsika teo On est fa un zao peu tsika silencieux là. mahita zavatra ray dia miteny ray tsika Mais là, nous avons vu quelque chose. beta Le be ny olona thé voafitaka e ary ny olana dia zao il y en a beaucoup qui sont trompés. isika olona ihany eny maka an'ireny olona ireny e ianao ihany manaiky ho domineny e Et le problème, c'est que c'est nous-mêmes qui nous laissons dominer ianao par ces ihany gens-là. manaiky anazy ho eo e C'est nous-mêmes qui les permettons paoly d'être eto amin'ny là. asan'ny apôstôly toko efatra ambe folo dia nataon'olona ho andriamanitra mihitsy e Dans Acte 14, les Satria gens nanao ont pris fahagagana. Paul pour un dieu. Parce fa qu'il a rehefa tonga opéré tamin'izay des fotoana zay miracles. ro vita ny paoly ny akazony Mais Paul, il a déchiré ses vêtements. Il n'a iny pas ty voulu ataonareo de ty ça. Il zay n'a pas olombelona voulu de ihany ça. nisy fotoany kornelio nakeo amin'ny petera mila famonjena nandoaliko kornelio kapiteny io rehefa nandoalika teo amin'ny petera izy dia hozy jesosy mitsangana hozy petera mitsangana Quand Cornelius s'est agenouillé Mitsangana devant fa za Paul, mpanopy ihany. Paul lui a dit, lève-toi, je Olona miara-miasa suis ihany ton serviteur. ka tsy andoalika eo anatrehako Tu ne ianao vas pas t'agenouiller devant moi. alleloia matofy an'olo reny tranopokon'olona mon goûter palais des sports ianao ihany ke mahatonga le izy ho feno e Si toutes ianao ces ihany fausses manisy églises sont remplies, c'est ianao parce ihany que manisy an'izay nous-mêmes, on leur ianao ihany permet mitady que ça se mpanjaka ho passe. anao ianao ihany mamorona andriamanitra ho anao romanina toko voalohany natakalo ny zavatra noforonona ilay mpamorona Comme il est écrit dans Romains 1, que nous avons échangé notre Dieu par des idoles. natakalo ny zavatra noforonona ny mpamorona dia ahoana dia ianao malaiky dia eo anao dia andefoziny eo C'est parce que nous fa acceptons. zay mandreny feo dia nitsoka zay le voata ao babilôna C'est pour ça que ceux qui ont entendu Jésus, ils sont partis. voaoziny ianao raha matoky olona alleloia mitenena ihany Si tu dia ho crois sitrana izy dans l'homme, mitenena ihany dis dia une ho seule sitrana parole, izy Jésus, et il sera mitenena ihany tsisy fangatahana dimy atao tsisy fangatahana tsy fangatahana Il rakitra n'y avait atao pas question de dîme ni d'offrande. ary zay ty filazantsara torisika ity gratuit io Et c'est ce que nous proclamons, c'est ce que c'est ce dont nous parlons. tsy hoe andeha hiasa ho anao ametra tananao anao dia misy cachet C'est pas que je vais te parler de la parole et que tu me dois. tsy hoe andeha quelque chose. hivavaka tsy hoe andeha hivavaka ho anao dia mila vola Je ne vais pas prier pour toi et que je demande de l'argent en retour. ka raha tsy dia manome vola ianao dia tsy mazoto mivavaka ho anao Et si tu ne me donnes pas de l'argent, je fa ne alohan'ny veux pas- hivavahako je ne anao vais ianao pas mihitsy prier. koa aloha mivavaha Mais avant que je prie pour toi, prie d'abord. mety tsy ila hivavaka anao akory ary a Peut-être que je n'aurai même pas besoin de fa prier ianao pour mihitsy toi. ianao mihitsy Mais c'est toi d'abord qui dois prier alleloia personnellement. misy raha nabavy zay koa nanao témoignage ilay andro zay hoe Il y a une sœur aussi qui a témoigné. tratra mihitsy izy tao amin'ilay toko fivavahana zao takina am'izay alefaso ny tsara indrindra alefaso ny vola On lui a tout le temps efa nalefa le rakitra mbola tsy efapota amin'le rakitra ry zareo alefasonay zay fanatitra ohatra ny any abrahama tao isaka alefaso zay tsara indrindra tsisy vola tsy ny tany anaty poketra Elle n'avait plus rien à la fin. dia niatso ny tany an-trano hoe mba halay vao ty zay fa tsisy frais Et elle a demandé aux gens qui étaient Fallait à la qu'elle maison s'offre l'un de au venir les milieu chercher d'un parce frais. qu'elle n'avait plus rien, rien du tout dans son porte-monnaie. On lui a tout pris. gorona tena ratsy mampalahelo ane zany C'est vraiment triste. dia zany ny ataon'ny ambodimy tavolon'olo fotsy le olona aveo tsy afaka le olona aveo tsy sitrana le olona aveo ao anaty concubinage ao anaty fornication ao anaty fijangajangana ao anaty falitona ao anaty risoriso ao anaty lainga ao anaty kolikoly tsy afaka
Et les gens restent encore dans leur péché. Ils ne sont même pas libérés. Falovolany no alaina. Et on leur prend leurs sous. Androany tenena ihany dia ho sitrany. Aujourd'hui, la parole dit seulement une parole. Et Anafaka ny any Koweït Jesosy. que Vale- Jésus libère ceux qui sont à Koweït. Mba alefa loloha ty tory teny misy. Anafaka ny any Arabie Saoudite Jesosy. Anafaka ny any Liban Jesosy. Anafaka zay mbola voageza amin'io à distance io Jesosy. Alefaso aloha ny vavolo-karena, alefaso aloha ny rakitra. Tsia! Gratuit, gratuit, gratuit. Alléluia! Tout est gratuit. Mitenena ihany. Dis seulement une parole, Jésus. Zay le Jesosy zay. Raha Jésus, il est vao comme manompon'Andriamanitra mitakitaky vola sy mitaditady vola sy miketriketriky zay. Si un homme de Dieu te réclame Si, de c'est- l'argent ou Ary Réclame eto tsika quoi tsisy que ce maka soit, vola amin'izaniza sy c'est manao pas- fanetana c'est un naka faux. volany amin'izao zao. et attention de ne pas de réclamer quoi que ce soit aux Fa autres. Jesosy hein. manome ary Jesosy mampiasa ny tsirairay zay manome amin'ny fifaliana C'est celui qui no donne ankasitrahan'Andriamanitra. Zay ny zava-dehibe. dans la joie. Alléluia! Jésus acquiesce. Mitenena ihany. Gratuit zany raha lasaina vavy. C'est gratuit, frères et sœurs. Mitenena ihany. Dis seulement une parole. Tsy azakazaka ho aiza ianao. Tsy reraka hifadianina ianao. Tu Tsy ne raha vas pas tsy être fadianina. fatigué du Tsy jeûne. raha tsy mamonjy fitoam-bavaka. Fa mila fantatrao ny marina. Jesosy mihitsy Mais aloha. tu dois Fa ianao d'abord raha tsy eo amin'ny connaître Jesosy la ianao vérité. hifadianina tahaky ninona eo ary ianao fotsiny mahihy tsaratsara bika Si tu ne connais résime. pas Jésus et que tu te mets à jeûner, Fa tu tsy seras seulement mince, fankasitrahan'ny tompo ianao. mais ce ne sera pas... Mitenena ihany Jesosy fotsiny. acquiescer. Ary io ty zavatra zarena amin'ireo ty zavatra efa hiainana aloha voatoriana. Et tout ce que je vous dis là, c'est que parce que je l'ai Tamin'ny déjà alina vécu, tamin'ny alina ty zavatra tantaraiko anao ty. je vais te raconter Matory quelque zay a. chose. Cette Misy nuit, zanakailahy Jérémie. Jérémie io zany mikokoaka foana. Jérémie, il tousse, Somary misy allergie. il est Dia un somary peu indraindray allergique, ohatra manao asma misitsika zay eo un amin'ny peu kibona ao tratrany ao. asthmatique. Dia lasa omena traitement fanafody foana. On lui donne du médicament. Dia indraindray ohatra mampalahelo hoe dia efa mihinana fanafody foana ty zazy ty. Dia efa taitra izy amin'ny alina Et tonga quand il dia se réveille la nuit, mikoaka be. il tousse beaucoup. Dia koaka foana izy a. Dia somary sepotsepotra. Dia ohatr'izay foana. Il tousse beaucoup, il est un peu... Dia zavatra tonga dia mahazatra anatin'izay dia omena tsy haiko efa hoe primalan, chlorpheniramine. Primalan, Atao aérosol asiana setroka ny vava dia misokatra vononao daholo ireny. tout est prêt. Dia androany alina Et cette nuit, tamin'ny 12 teo ngamba za mbola tsy nijery lera vers minuit, je n'ai pas vraiment regardé fa l'heure. fatapato ohatra hoe tamin'ny 12 na taitra izy dia nikoaka. Il était réveillé, il a toussé. Dia zay mba mety mandalo kely fotsiny ngamba zany fa matory On any. s'est dit peut-être que ça va passer. Mbola taitra izy dia nikoaka. Dia C'est nikoaka encore be réveillé. nikoaka be. Ianao zany Il tena a beaucoup, ondena beaucoup mihitsy ianao toussé. mihaino azy. Et Dia toi, tu ianao es nefa triste eo quand tu patorianao dia l'entends. ianao zany manao vavaka mangina e. Et tu pries, tu pries. Mba manao vavaka mangina ianao mba sitrana izy Jesosy sitrana aminarana Jesosy zady Guéris, matory any. guéris le Jésus. Dia enona ihany mikoaka tsy afaka Et tu mihitsy. l'entends quand même tousser. Dia efa nenoky dia efa nipetraka amin'izay ho zay Je me suis hoe Jesosy assis. atao anatiko. Jesosy Jésus manam-pahefana est en amin'ny moi. zavatra rehetra. Jesosy mampiasa ny zavatra rehetra. Jésus peut. Dia niteny tamitsy ngamba dans Jesosy toutes hoe choses. aza mivavaka fotsiny ianao fampiasao fahefana anananao. Et Jésus a dit ne prie pas seulement, mais Dia natory utilise izy. ton Dia autorité. teo akaiky teo izy dia nikasihako ny tratrany. Il a dormi et j'ai mis ma main sur Dia niteny son aho. torse et j'ai dit Teny aho. sa poitrine. Zany na mikoaka. Et Zany j'ai na dit nisepotsepotra naran'i Jesosy. arrête la toux. Dia mbola tena ngingina dia efa nangina elaela fa zay ho efa nangina. Mbola niverina ihany kasihako kely tao amin'ny lamosiny. Zany na nikoaka. Zany na nisepotsepotra naran'i Jesosy. Je dis arrête tout ça. Tsy te ame fanafody mihitsy zany tamin'io alina io. Alors Je raha voulais tena pas du tsisy tout donner fanafody fa aloha du tonga dia médicament Jesosy cette fotsiny nuit-là. natsona. Avy eo nametrahako tanana teo amin'ny lohany. J'ai mis ma main sur Zany na sa tête. nikoaka. Zany na nisepotsepotra amin'ny anaran'i Jesosy. J'ai dit que La tout guillemette, ça c'est- s'arrête. Tsy mikoaka tsona fa matory tsara hatramin'ny farany. Hatramin'ny maraina. Il n'a plus toussé jusqu'au petit Fa matin. lazaiko anao tao aorian'izay tsy taitra tsony Jérémie fa natory tsara. Et après cela, Alléluia. Jérémie s'est bien Natory endormi. tsara. Il a beaucoup dormi. Alléluia. Izy indray ary nadrasana fo zay sakafo maraina fa efa tafominy iny izy ho avy avany taitra. Eh ben, c'est lui qui a été réveillé en dernier. Tena miaso io teny io fa lazaiko anao. Je vous dis, Fa ny finoana fotsiny andrasan'i la Jesosy. parole est efficace.
dia tao aoriana zay moa za moa tena za Jesosy andeha hivavaka mba tsy ho elingeleny koa misy taona tsinona rehefa mivavaka dia miantso tampoka izy dada avia ty dada avia matory atao kaiko aoka ho izy Jesosy mba tsy elingelina fa J'ai demandé à Jésus pour qu'il ne me dérange pas parce qu'il m'appelle tout le temps quand je suis en train de prier. tonga avy aminao raiky zerinao Jesosy Jésus a dit tena tory oui, tsara qu'il izy te soit fait tsy niantsoantso selon ce anazy que izy tu crois, tsy selon koako ta izy foi. tsepotsepitra izy halleloja mitenena fotsiny any Jesosy Dis seulement une parole, Jésus. ary dia nasainy teny a dia sitrany Et il m'a dit de dire la parole et il était guéri. nandoa fafolo karena tay za Où est-ce que j'ai payé la dîme? nandoa rakitra tay za Où est-ce que j'ai payé l'offrande? nandoa fanatitra mpaminany tay za Où est-ce que j'ai payé l'offrande pastera izy ny natsoko i apôtra izy ny natsoko nareo zao am'izany tokony le mamaly tsy tsisy fa Jesosy ny teo akaikiko teo C'est Jésus qui était en moi. dia natsoko Jesosy Et j'ai appelé Jésus. dia nampiasaiko ny fahefana sy ny nasainy natao J'ai imploré Jésus. dia mipetraka amin'izay ny fanontaniana inona mahasamy hafa anao za Et j'ai utilisé l'autorité qu'il m'a donnée. Et la question se pose. Pourquoi serais-tu différent de moi? nandray Jesosy ve ianao Est-ce que tu as accepté Jésus? nateraky indray ve ianao Est-ce que tu es né de nouveau? vita batisa ve ianao Est-ce que tu es baptisé? zanak'Andriamanitra ve ianao Est-ce que tu es enfant de Dieu? dia ho voasoratra hoe fanjakam-pisorony ianao Et il est écrit que tu es royaume de sacrificateur royaume de sacrificateur. ianao zany fanjakam-pisorony ianao mivavaka Donc c'est toi qui pries taranaka voafidy ianao parce que tu es un peuple choisi, olona lalain'Andriamanitra ho an'ny tenanao ianao élu de Dieu. noho izany Donc, aza maka numéro téléphone kokory indraindraiky tsy maky eto e fa malala pastera sy olo-kafa any ambadibadika any dia miantso any raiky io faut pas satria efa tena utiliser ny le eto ohatrany tsy azo téléphone. atao an'izay ny eto ohatrany tena tonga dia izay sy Jesosy any dia lasa zareo makamaka contact any dia efa misy anazy any dia efa misy bisop kely sy anina ny kely any dia misy lasa Andriamanitra ny kely ndray any za tsy miteny hoe ratsy ny pastera Je ne dis pas que za c'est tsy pas miteny bien hoe ratsy ny mpanompon'Andriamanitra na les nafamezampasoavana enfants tsy ou les miteny hommes de an'izany Dieu mihitsy aho qui ont des dons. Je ne fa dis misy pas du tout cela. famezampasoavana nomeny tompo omeno azy fa ny tiako lazaina mihitsy hoe tsy ankina amin'izany Ce ianao que fa je veux Jesosy dire, mihitsy il ne aloha faut e pas s'appuyer sur tout alléluia ça, mais Jesosy mihitsy d'abord. aloha Jésus d'abord en premier. alléluia Jesosy mihitsy aloha dia raha zay nataony tamiko zay no nataoko Et s'il l'a fait pour moi, maninona koa ianao raha mba manao ohatran'izay pourquoi tu le fais pas toi aussi? dia eo ianao lehibe fanazavana hoe ka zay nge mbola kely zay nge mbola zao zay nge mbola marefirefy ka rovina ary vao tsy arefirefy Nous sommes encore faibles, etc. Et quand est-ce que vous ne serez plus faibles? Jesosy ihany Jesosy aloha Jésus seul. Jesosy ny zavatra rehetra C'est Jésus notre tout. mitenena ihany Dis mitenena seulement un Jesosy mot Jésus. ao amin'ny liko ao amin'ny jaona toko faefatra koa dia nisy azy zay Dans Jean 4, il s'agit aussi de la même any chose. faraparany any zanaka le kapiteny Vers la fin, ndao izy fa tena marara zanako tonga afa anasitrana anazy pour guérir dia la hozy fille hoe du ndala fa capitaine. velona ny zanako ao Et Jésus lui a dit, va, ta fille est guérie. no tany an-trano le kapiteny Le capitaine est rentré chez lui nisy olona ntsena anazy sitrana le zanaka ao et il y a quelqu'un qui lui a dit, dia ta nanontany le fille est kapiteny guérie. tamin'ny firy izy ny sitrana tamin'ny ora Et le fafito capitaine a dit, à quelle heure? À la 7e heure. dia hozy le kapiteny hoe tamin'ny ora fafito mihitsy Jesosy no niteny Et il s'est dit que c'est vraiment à ce moment-là que Jésus a dit, verina sa indray fille le est guérie. fafito azonao ve verina indray le fafito tamin'ny ora fafito La 7e heure, niteny Jesosy dia sitrana Jésus a mandehana dit- sitrana ny zanako ao ton fils, non c'est pas ton fils, ton fils. tiany Jesosy ianao tiany Jesosy ianao tena hiantehatra aminy Jésus t'aime, il veut vraiment que tu t'appuies sur lui. dia miverina izy hoe manompo masoko amin'ny tendrombohitra aveza ny famonjena dia avy amin'ny Jehova mpanao lanitra sy ny tany alleloia azontsika ve zany ny famonjena dia avy amin'ny Jehova mpanao lanitra sy ny tany ny famonjenanao dia avy amin'ny Jehova mpanao lanitra sy ny tany ny famonjenanao tsy avy amin'ny miomana akory ny famonjenanao tsy avy amin'ny tantely ratsimba akory Ton salut ne vient pas de ta telratsimbe. ny famonjenanao tsy avy amin'ny groupe de louange sy tarika zao akory na pastera zao ny famonjenanao dia avy amin'ny Jehova mpanao ny lanitra sy ny tany alleloia Ton salut vient de ny Dieu. ambiny rehetrarehetra le dia fitaovana Créateur. ampiasainy Jesosy fotsiny Tout ça, ce sont des instruments que Dieu utilise. amara-paranantsika azy dia zao Pour terminer, natao ohatra le mpanompony Elisa
le serviteur d'Élie, rehefa voatafika zareo tao amin'ilay toerana anankiray quand ils ont été attaqués, feon'ny miaramila manodidina teo il y avait plein de soldats autour anafika ny Elisa sy les pour zatovolahy attaquer Élie et son izy serviteur. roalahy fotsiny Ils n'étaient que deux. manodidina anazy teo kalesy maro be Il y avait anafika des anazy calèches et des militaires qui allaient les dia attaquer. natahotra le mpanompo Le serviteur avait peur. tompo maty tsika androany Il a dit, on va mourir. dia zao no nataon'ny Elisa Et il a Andriamanitra dit, Dieu ampahirato ny masony ouvre ses yeux mba pour qu'il ahitany voie. ampahirato ny masony mba ahitany zay fotsiny dia nisokatra mason'ilay mpanompo dia hoany Les yeux du serviteur se sont ouverts et kay Qu'est-ce qui teo s'est amin'ilay passé? kalesy miaramila be da be a nisy kalesy hafa beta be noho le kalesin'ilay Siriana dia io kalesy afo halleloia io kalesy afo manodidina teo c'était des dia calèches nahiratra de amin'ny feu. masony dia tsy Et nangataka leurs tsony yeux izy se fa sont tonga dia nisaotra ouverts et nisy taona ohatran'izay keo nisy taona tamin'ilay zanako le narary teo le ndray alina iny le niteneniko teo nisy taona tsy nangataka tsony tonga il y dia a des nisaotra moments où je ne demande misaotra plus Jesosy et je dia rehefa nisaotra remercie tout de suite le lasa Seigneur, niarina je mivavaka tany l'embrasse. amin'ny efitra hafa zay ilay izy Et à ce moment-là, misy fotoana koa anao fa tsy mangataka tsony fa efa misaotra sisa il y a des moments où on ne demande plus, on ne. le izy efa eo Seigneur, ianao mais mbola on mangataka embrasse ihany tout simplement. hoy Jesosy ahoana raha mbola angatahany any efa omeko fanazy le izy mila bitsiky ny Et fanahy Jésus mila parfois miaino se ianao demande, mais hoe pourquoi efa est-ce misaotra sisa anao qu'il tao demande hoe encore alors que j'ai déjà exaucé. alleloia Nous avons besoin vraiment d'avoir le discernement de l'esprit. kalesy nanodidina teo a kalesy afo inona manodidina anao mikroba Leurs yeux se firy sont ouverts et ils ont vu les calèches entourées de feu. dia inona no mahazo anao zao aretina Qu'est-ce que vous avez maintenant? Est-ce que vous avez la maladie? tsy azo tranona tsony ty tsy mahomby tsony efa be da be ny selula maty efa be da be ny mikroba zay Il y a sy beaucoup mbola de misy voix qui mikroba disent, tsara on lava ne peut plus mbola misy guérir mikroba cela. mbola mena zao Il y a beaucoup mbola de- misy fanasitranana ambony no zay eo aminao amin'ny anaran'i Jesosy Il y a beaucoup halleluia de voix qui disent que bon, ça ne peut plus guérir, mais il y a quelque chose de beaucoup plus haut que ça, vo et c'est teny Jésus. fotsiny Jesosy Dès que dia Jésus milamina ny ao parle, anatinao ao il y a la paix en toi. miteny fotsiny Jesosy dia milamina ny ao anatinao ao Jésus parle, un seul mot de Jésus. io aretina Et il y a la makararary paix en toi. lohanao io Cette teny fotsiny maladie Jesosy hoe qui, sitrana ny lohanao marary tsy miverina aminao tsony dia sitrana ny lohanao marary io dia volo cette manelikely douleur ao dans ta an-tambosonao io tête est guérie. Cette douleur qui est dans ton dos est guérie. miteny fotsiny Jesosy miala Il suffit que Jésus dise, ary maladie sort de là. mahafinaritra Jesosy miteny fotsiny indray mandeha ny Et ce tsika qui est nandray bien no avec be da Jésus, be c'est be qu'il da parle be en une seule ohatrany fois. ankaretina be ny Jesosy miteny indray Et c'est mandeha efficace. tsy hitanareo mahafinaritra be zany neny Jesosy indray mandeha fotsiny hoe sitrana Ce qui est merveilleux avec Jésus, c'est dia avy eo qu'en une seule rehefa atahotra fois, zany zany zay c'est fotsiny ve terminé, dia c'est mety guéri. za zao nietrehitra hoe mba tena hitabataba be sy androaka be anao nefa anao manao fotsiny hoe sitrana Parfois, on se dit qu'il faut crier, il faut s'exclamer. Or, il suffit juste que Jésus fa dise, tsika hoany indray c'est guéri. manao zavatra sarotra fa amin'ny Jesosy dia sitrana Mais en fait, c'est nous qui croyons faire des choses. Il faut que ça soit compliqué, mais avec le Seigneur, c'est Jesosy simple. manafaka Jesosy Le manasitrana Seigneur libère. teny dia Il manasitrana suffit zany. qu'il parle. amin'ny anaran'i Jesosy ny ratraponao tany aloha tany tamin'ny ianao mbola kely eto Les Jesosy blessures androany de ton manaiky ianao enfance. tsy trany Jesosy izay ratraponao Le zay Seigneur guérit. ny ratraponao ny tenenin'ny vadinao anao namparatra anao ny zavatra lazain'ny vadinao Toutes les blessures que ton mari t'a dit ou ton épouse t'a dit, namparatra anao ny teny lazain'ny ray aman-dreninao que tes parents ont dit, namparatra anao ny teny namana ray kilasy tany am-pianarana tany les aloha dia blessures mbola zay ao que aminao tes foana amis t'ont faites lors de ton androany misy enfance. teny anankiray tonga aminao teny Jesosy Kristy Aujourd'hui, sitrana ianao Le Seigneur Alléluia. te dit, tu es guéri. androany misy teny anankiray aza matsiaro ny lasana amin'ny saina taloha fa indro manao zava-baovao anao Aujourd'hui, le Seigneur te dit, Si ne tu pense en es non. plus au passé. Aujourd'hui, je fais quelque chose de nouveau pour toi. androany miala Tu es mipozina ao guéri. anatinao amin'ny anaran'i Jesosy Aujourd'hui, le poison qui est en androany toi miala sort au nom de mipozina ao Jésus. anatinao amin'ny anaran'i Jesosy miala daholo alohanao daholo zay tsy tiany Jesosy rehetrarehetra Tout ce qui ne vient pas du ary Seigneur, tout androany ce que le le teny Seigneur velona n'aime pas, milatsaka ao anatinao tout cela sort de toi parce que la parole vivante entre sitrana en ny toi. arety kibo sitrana ny arety tratra La maladie Si des on arrête maladies- des maux tout. de ventre, sitrana ny aretin'ny les ra maladies de poitrine, sitrana ny aretin'ny vo les maladies de sitrana rein, ny aretin'ny aty les maladies de Si foie, dans tout le cela cancer. est guéri
Les cancers, c'est guéri Sitrana au nom le de zay Jésus. rehetra misy mandoalika amin'ny anaran'i Jesosy. Toute maladie Amen. s'agenouille au nom de Jésus. Amen. Fa miteny fotsiny Jesosy. Le Seigneur Mitiny izy. parle un Et seul voilà, mot de sitrana anao Jésus. izy. Vous êtes chez- vous- on est guéri. Sitrana ny Guéri arety au nom maso. de Jésus. Sitrana ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Les mots de Sitrana ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrana ianao amin'ny Guéri au anaran'i nom de Jesosy. Jésus. Miala ny ratraponao amin'ny anaran'i Jesosy. Tes blessures de cœur sont guéries au nom de Mitsapa Jésus. ny ranomasonao amin'ny anaran'i Jesosy. Tes pleurs se tarissent au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Miala ny alahelo-nao amin'ny anaran'i Jesosy. Raha ny alahelo anao tonga Tristesse eto. part au nom de Jésus. Raha ny alahelo anao tonga eto. Si Mivoaka tu es eto anao triste tsy malahelo en tsony venant miteny ici, en aminao sortant Jesosy. d'ici, Amen. tu es joyeux au nom de Jésus. Tu n'es plus Raha triste. naratra ianao tonga eto. Si tu as été blessé en arrivant ici, Tsisy adi-hevitra. c'est terminé. Fa manaiky ianao sitrana amin'ny anaran'i Au nom de Jesosy. Jésus, tu es Raha naratra ampo guéri. ianao nalahelo am-panahy ianao tonga eto Jesosy. Si tu Tonga as des manasitrana. blessures de Sitrana cœur, ny si fonao. tu es triste dans ton âme, dans ton esprit, tu Tiako es ianao guéri au nom de Jesosy. Jésus. Tiako ianao izy Jesosy. Le Seigneur te dit, Tiako ianao je izy t'aime. Jesosy. Le Seigneur Tiako te ianao dit, izy je t'aime. Jesosy. Izaho Le manasa Seigneur ny te dit, je ferinao. t'aime. Izaho manadio ny ferinao. Izaho manadio ny fonao. Izaho mampitsahatra ny ranomasonao. Je Izaho purifie ton mampitsahatra ny cœur, alaherinao. je tarie tes pleurs. Alléluia. Zaho manala ny tahotra ao anatinao. J'enlève la peur en toi. Ty misy tahotra be eto. Quelqu'un a très peur Misy ici, kanosa be eto. très peur. Fa androany Jesosy ilay fanahy mahery fa tsy fanahy osy Mais tu mitoetra ao as reçu anatinao. un esprit Ka miteny de aminao hoe force, aza mais non pas matahotra ianao un fa esprit de mombanao a. timidité. Aza mierikerika ne foana. crains plus. Izao n'Andriamanitra. Ne promène pas de Mampahery ianao garantie. sady mamonjy ianao. Je te Iny fortifie. mitantana anao amin'ny Je talakavana viens à ton famarina. secours. Halleluja. Zay mandray an'izay teny izay dia tanteraka amin'izay. Alléluia. Ceux qui reçoivent cette parole, que cela se réalise en lui. Halleluja. Jesosy. Jesosy. Jésus, seulement Jésus. Tsy mamitaka izany. Jésus est fidèle. Le teny tonga nofoka nonina tamintsika. Le La teny parole an'izao tontolo izao. faite chair. Halleluja. Le teny nahariana an'izao tontolo izao. La parole Le teny nahariana an'izao tontolo par izao. qui le monde a été créé. Ianao izay nangatsiatsika ara-panahy. Toi qui as Ianao été izay tiède nampitory spirituellement. ara-panahy. Toi qui Ianao étais izay un peu nampinapolo maso ensommeillé. fahafatesana. Androany Jesosy manaitra anao ndray. Aujourd'hui, le Seigneur te Androany réveille. Jesosy manangana anao ndray. Toi qui étais dans les liens de la mort, Ianao le izay efa Seigneur te potraka. relève Ianao izay efa aujourd'hui. tafotoana. Ianao izay efa nianjera ary tsy afaka nandeha tsony mitsangana hozy Jesosy. Toi qui ne pouvais plus marcher, toi qui chancelais, le Ianao Seigneur izay te efa dit, niteny hoe za tsy relève-toi. hijanona. Izaho hijanona fa tsy hazakazaka Toi qui intsony. disais, Hoy je Jesosy vais ny tao m'arrêter, ndray je vais fa miazakazaka arrêter. ianao amin'ny Le anarana. Seigneur te dit, non, lève-toi. Alléluia. Tu vas recommencer à courir. Mampatanjaka ny reraka izy. Le Seigneur fortifie les Izay faibles. kely hery dia omeny hery be. Ceux qui sont faibles, il va donner beaucoup de force. Halleluja. Alléluia. Zay miandry an'i Jéhovah dia mandroso hery. Ceux qui s'attendent au Seigneur grandissent dans Elatra la miakarany puissance. tahaka ny voro mahery. Ils seront Andeha izy forts fa comme tsy ho les reraka. aigles. Hiazakazaka izy fa tsy ho Ils sasatra. vont courir, mais ils Amen. seront fatigués. Ianao zay Fatigués raha pas. mino ianao. Ils vont marcher, mais ils se Ianao lanceront zay pas. raha mino ianao ny anaran'i Jesosy. C'est pour toi, toi qui crois au nom de Jésus. Halleluja. Alléluia. Jesosy irery ihany. Jesosy ny manao ny zavatra Jésus rehetrarehetra. seul. Confie-toi dans le Seigneur seul. Ianao zay lavy tamin'ny fahotana. Toi qui es tombé dans le péché. Ianao zay anaty loton'ny fahotana. Toi qui es dans la pourriture du péché. Ary manenina ianao ny amin'izany ary tena hoe misy fanenenana mihitsy ao anatinao ary misy fanamelohan-tena mihitsy ao anatinao. Beaucoup de regrets en toi, beaucoup de culpabilisation. Androany ianao manatona culpabilité. Jesosy, eo no ianao dia dioviny. Aujourd'hui, viens vers le Seigneur. Eo no ianao dia À la raisiny ndray. minute, il te purifie. Io, non, À la non, ti minute, il te atsaga ndray. reprend. À la minute, Avela te ny relève. hevikao. Avela ny fahotanao. Miteny fotsiny izy. il te purifie de tes Maladie, péchés. mon Il amour. suffit, il te Miteny parle. fotsiny izy mba melanao aho. Le Miteny Seigneur te fotsiny dit, izy. je te pardonne. Izaho tsy manameloka anao. Le Seigneur te Alléluia. dit, je te Misy condamne olona pas. be tabe bloqué koa ato. Beaucoup de personnes sont bloquées misy ici fanamelohan-tena be tabe ao parce aminy qu'ils se ao. culpabilisent. Ils sont dans Tamin'izay la zavatra nataony culpabilité, tany aloha. dans des choses, des péchés qu'ils ont Tamin'izay fait zavatra avant, nysaintsainy. dans des choses Tamin'izay qu'ils ont zavatra fait. nalehany. Tamin'izay Là où zavatra ils sont nataony. Tamin'izay zavatra nikasiany. Zao no lazaiko anao tsy azo averina intsony zany. Tout ce Efa que tu as vita. fait avant, on ne peut pas Efa revenir vita. là-dessus. C'est Zao terminé. misy ny rano Jesosy manadio anao.
Mais aujourd'hui, il y a le sang de Jésus. Misy ny rano Jesosy manasa anao. Le sang de Jésus te Misy ny rano lave. Jesosy mandevona ny fahotanao. Le sang de Jésus Ary ensevelit misy tous tes heriny hoe péchés. amin'izao sisa izao aza manota intsony. À Amen. partir de maintenant, ne Amin'izao pêche sisa izao aza plus. manita intsony. Satria izay rehetra nandray azy dia naninona? Nomeny hery. Tous ceux Aniny? qui l'ont reçu Ho tonga zanak'Andriamanitra. Tsy ho ont andeha reçu la volota puissance intsony d'être ianao. des enfants de Dieu. Alléluia. Ary raiso anao ny Romanina toko fahavalo andiny voalohany. Ary amin'izany dia tsy Romains misy 8:1. tsy misy fanamelohana ho an'izy. Ho azy eo amin'ny Kristy Jesosy. Tsy misy fanamelohana azy eo amin'ny Kristy Jesosy. Zay mandeha araka ny fanahy fa tsy mandeha araka ny nofo. Et en cela, Satria- il n'y a pas de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent par l'Esprit et non pas par la chair. Satria ny lalàn'ny fanahanaina no nanafaka anao tamin'ny lalàn'ny Parce que fota sy c'est ny l'Esprit fahafatesana. de vie qui te libère du péché. Noho izany, ampy zay mitsangana. Maintenant, c'est terminé. Noho izany, ampy Lève-toi. zay Lève-toi de ta culpabilité. izaho koa tsy manameloka anao. Parce que Jésus ne te Tohizo ny lalanao condamne miaraka pas. amin'ny Jesosy. Continue ton chemin avec le Seigneur. Ny tetaviny devoly aminao ke dia hanala fiadananao anatinao e. Ce que Satan cherche, c'est que Ny tetaviny tu n'aies pas devoly la aminao dia paix. teny hoe Il va toujours te faire revenir sur ta ety culpabilité. nataonao, ety zavatra nyteneninao, ety toerana nalehanao, ety zavatra rehetrarehetra nataonao Tu te ty. souviens de tout ce que tu as fait? C'est ce que te fait Tonga dia Satan. teneny hoe oivoako anao ry Satana. Mais dis à Satan, non, tu es derrière moi, tout ça c'est terminé. Teneny hoe mety mbola ampahapahany ary zany lazainao zany. Afaka miteny amin'ny misy anao, zay daholo ve? Tu peux même dire à Satan, tu peux encore Ianao continuer. mbola peta be fa tsy Mais- voalazanao. Fa efa dioviny Jesosy tamin'ny rany Mais dis a. à Satan Alléluia. que tu as déjà Il été faut nous marier lavé de par le Jésus, sang de Jésus. Efa anao masininy Jesosy a. Jésus t'a déjà guéri. Efa olo vaovao ao amin'ny Jesosy. Halleluja. Tu es une nouvelle créature dans le Seigneur. Lasa ny zavatra taloha. Les choses passées les choses anciennes sont passées. Na vao tamin'ny maraina ara dia efa taloha. Même ce matin Amen. c'est déjà passé. Na vao maly ara dia efa taloha. Lasa ny zavatra taloha jereo no avy miaraka amin'ny Jesosy. Amen. Les choses Mbola passées sont misy. terminées. Regarde l'avenir avec le Seigneur. Mbola misy antenaina ao amin'ny Jesosy. Il y a encore beaucoup d'espérance dans le Mbola Seigneur. misy fanantenana ao amin'ny Jesosy. Beaucoup d'espérance. Tsy ho foana ny fanantenana ao amin'ny Jesosy. Et ton espérance ne sera pas vaine. Ary ny finoanao no avonjy anao. Et c'est ta foi qui va te Ny sauver. finoanao no agagan'i Jesosy. C'est ta foi Ny qui va finoanao no surprendre le agagan'i Seigneur. Jesosy. Halleluja. Tu peux imaginer, ta foi va surprendre le Seigneur. Halleluja. Azonao ve zany? Comprends-tu cela? Ta foi va surprendre le Seigneur. Halleluja. Jesosy zany. Voilà notre Jésus. Dia hoy ny tongalan'ilay mpanora zay hoe dia gaga ny akaso ozy izy nahitana mbola nitsangana. Halleluja. Dia gaga ny aia nahitana mbola nijoro. Halleluja. Mbola mino anao ny foko. Azonao ve zany? Falantenana miaraka amin'ny Jesosy. Dia gaga ny aretina. Tsoka fotsiny. Notre cœur croit encore vraiment dans le Seigneur. Dia gaga ny Et la cancer. maladie sera étonnée. Le cancer sera étonné. Dia gaga ny migraine. Les migraines seront étonnées. Dia gaga ny calcul rénal. Les calculs rénaux seront étonnés. Dia gaga ny fertilité. Infertilité. L'infertilité sera étonnée. Dia gaga ny hémorroïde. Les hémorroïdes seront étonnés. Dia gaga ny kohaka. Dia gaga ny La toux sera allergie. étonnée. Les allergies seront étonnées. Dia gaga ny diabète. La diabète sera Dia étonnée. gaga ny albumine. Les albumines seront étonnées. Dia gaga daholo rehetrarehetra. Toutes Nahita ces maladies seront sira sur- salama sur- en forme. Tu Halleluja. seras en forme. Jesosy mahery. Le Seigneur est puissant. Dia gaga ny devoly. Jery Et fotsiny Satan lalasa izy. sera surpris. Tsisy hevitra ty Jesosy ty. Et Satan Tsisy va hevitra ty dire, Jesosy ty. ce Jésus, on ne peut rien y faire. Ianao naratra teo. Ianao nenjera teo. Toi qui as été Ianao blessé, lavo toi qui es teo. tombé, Ianao potraka teo. Ianao tomany teo. Toi qui Ianao pleurais. narary teo. Efa nitehaka izy toi hoe. toi qui étais malade. Fa tonga le teny anankiray. Sitrana ny marary. Satan était déjà Sitrana joyeux, maratra. il applaudissait Sitrana ny déjà. aretina. Mais la parole est Sitrana arrivée. daholo. Nitsanga. Et tout cela n'est plus. Tout cela n'est plus. Tsoka daholo ny devoly. Gaga fotsiny tsisy Tous les hevitra. démons sont fuis. Ary ianao zany le miracle miaraka amin'ny Jesosy. Et voilà, c'est toi le Ianao zany le miracle. mandehandeha dia C'est mitondra toi ny le Jesosy. miracle avec Halleluja. Jésus. C'est toi qui marches. Ianao et le portes le mandehandeha dia Seigneur. mitondra ny Jesosy. Et tu es le miracle du Seigneur.
tsy mizara ratra sy alahelo tsony ianao fenao indray mizara faliana. Bonjour, ça va? Tu n'es plus celui qui apporte la tristesse, mais c'est toi qui maintenant apporte la joie, Jésus est en moi. l'allégresse, parce que Jésus Il est est en grand, toi. il est grand. puissant, il m'aime. Il viendra me chercher. Amen. Alléluia! Alléluia. Dia mitazana fotsiny dia vola izy e. La Satan n'a plus qu'à regarder de loin. Tena hoe mirarakivo fotsiny izy raha hoe misy rarakivo dia vola. Rarakivo fotsiny. Fenao efa Complètement écœuré, on va dire. Alléluia. Mandeha fotsiny ianao e. Miteny tsiny Mais toi, Jesosy. il suffit que tu marches. Alléluia! Tu marches. Zay blocage rehetrarehetra teo amin'ny fiainanao teo, La na parole asa de na Dieu fianarana agisse en na toi. fanambadiana, ninonninona rehefa miteny fotsiny Jesosy dia Quels que soient bloqué. tes problèmes dans Alléluia! ton couple. Misy an'le Jésus, il suffit que Jésus parle. misy afisy zay ny Antananarivo any an'le mpihira zay hoe déblocage total. Anao hira sy anao atsamandro hoe déblocage total. Ho débloqué tokoa ny amin'ny anaran'i Jesosy. Tous Fa ianao tsy miandry tous makany ces Antsamandro problèmes amin'ny seront roa débloqués au nom de Jésus. fa eto anao tonga dia déblocage total. Si tout est un Déblocage total. Iza mino total. zay. Déblocage Iza total. mino zay. Iza mino zay. Déblocage total. Alléluia! Chante-la. Mitera sisa anao tao. Alléluia. Tera Jesosy. Total déblocage. Ankalazao ny Andriamanitra ao. Jesosy Kristy, Andriamanitra velona. Rendons gloire à Dieu. Alléluia. Rendons gloire à Jésus. Jésus, notre Dieu Zany miaraka vivant. amin'ny Jesosy. Tsy atahotra tsony ianao. Tsy atahotra ianao, tsy atahotra ianao. Tonga ny andro manaraka dia faly ianao. Tu Tonga ny n'auras rafaka plus piso dia faly rien à ianao. craindre. Tonga ny rafaka Que ce piso soit na piso dia faly aujourd'hui, ianao. demain, le Tonga lendemain. ny décembre Tu seras 2019 dia toujours faly heureux. ianao. Décembre. Raha mbola tsy tonga Jesosy, tonga janvier 2020, faly ianao. Si Jésus ne sera pas là encore en Satria ao janvier anatinao 2020, tu Jesosy. seras toujours joyeux parce que Tsisy Jésus tahotra, est en tsisy toi. aia. Tu n'auras pas à craindre. Velona ho Pas an'i à avoir Jesosy. des inquiétudes. Ary rehefa tonga Jesosy, miara-miakatra amin'ny Jesosy ianao. Et voilà, quand Jésus revient, Satria nahatoky ianao. Nahatoky ianao. Ary ianao tsy naman'izay miempotra amin'ny fahaverezana fa ho any naman'izay mino. Alléluia. tu n'es pas de Naman'izay mino amin'ny famonjena ny fanahy. Ndao tsika hitsangana dederan'i Jesosy. Fa sitrany ianao. Joro vavolombelona ianao amin'ny Rendons gloire à Dieu, herinandro, amin'ny parce que tu es androany, guéri. amin'ny tapabolana dia teny ianao hoe sitrana rehefa La niteny semaine anazy Jesosy. prochaine, tu viendras ici pour Hiteny ianao hoe afaka hafa nanafaka témoigner anazy que tu Jesosy. es guéri, que tu as été libéré. Hiteny ianao hoe lamina ny resaka tokantrano fa nanafaka anazy Tu Jesosy. vas témoigner de Hiteny ianao hoe lamina ny ton vie couple qui de est couple fa rentré nanafaka dans la anazy paix. Jesosy. Hiteny ianao hoe lamina tao am-piasana fa nanafaka anazy Jesosy. Tu viendras ici pour rendre témoignage Hiteny de ianao tout ny ce qui se passe andreketan'i dans ta Jesosy vie, momba amiko rehetrarehetra. Fa rehefa iandreketany ny ara-panahy, iandreketany koa ny hita maso. parce Amen. que Dieu s'occupe de ce qui est spirituel, mais s'occupe aussi de tout ce qui est visible. Dia nanasako anao amin'izao fotoana mivavaha. Aujourd'hui, je t'invite à prier. Tenena fotsiny ihany Jesosy hoe Jésus parle tout simplement. Dis seulement un mot. Alléluia. Je t'encourage à prier ainsi. Rehefa miteny ianao mitenena fotsiny Jesosy dia misaora rehefa avy eo. Et quand tu pries ainsi, parle tout simplement Jésus. Rends grâce après. Rends grâce. Amen. Alléluia. 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 Misaorany Jesosy. Rends grâce à Jésus. Fa tonga Jesosy eto androany manasitrana. Parce que Jésus est là aujourd'hui pour guérir. Tonga Jesosy eto androany manasitrana. Il est ici aujourd'hui pour guérir. Mandefa ny teniny izy dia nahasitrana azy. Il envoie sa parole Mandefa ny teniny pour izy dia te manasitrana guérir. azy. Sitrana ny fonao maratra. pour guérir ton cœur Sitrana ny blessé, ratraponao. Mitsahatra ny alahelonao. pour te guérir de ta tristesse. Alléluia. Anaran'i Jesosy. Jesosy avy amin'ny fiainana sady fiainana be dia be. Jesosy Jésus avy donne la manome vie et une fiadanana, vie manome abondante. fitsarana ho anao. Il donne la paix. Izao Le ny repos. fahafenona ho anao Jesosy. Izao ny fahafenona ho anao. Tu es la plénitude, Alléluia. Jésus. Jésus est la plénitude pour toi. Feno an'i Jesosy ianao. Feno fitsarana ianao, feno fiadanana ianao, feno Tu es fitiavana ianao rempli mianaran'i de Jesosy. paix, de repos, d'amour. Alléluia. Eto Jesosy mandefa ny teniny, manao opération. Aujourd'hui, le Seigneur Manao est là. opération amin'ny fo, amin'ny fanahy, amin'ny Il fait saina, une amin'ny tena, opération amin'ny dans vatanao ton ray cœur. manontolo.
dans ton esprit, Alléluia. dans ton âme, dans tout ton corps. 쏟아지소서. Il envoie sa parole. Nous te rendons grâce, Jésus.